ny adivitra sy ny dikately na nodidina le andininy faefatra amby dimapolo ao amin'ny lalam-pandrenana mikasika indrindra ny fanolorana sy ny fanendrena izany praiminisitra vaovao izany namoaka ny heviny ary ny HCC tamin'ity androany ity. Ny atoandro teo namoaka zay heviny zay ny HCC taoriny ny fangatany filohan'ny CCT ny generaly Rasoloso Dolin zay fanazavany HCC zay no entiny Christian Rakotarsou eo amin'ny teritsarin'ny televiziona malagasy. Ito zao ary ny fanazavana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ny fanendrena ny praiminisitra araky ny andininy fa efatra amby dimapolo ny lalam-panorenana. Andininy voalohany anjaran'ny antoko na fikambanana antoko politika mijoro ara-dalàna tamin'ny fametrahana antotra taratasy filatsako fidiana ary nahalany ny solombavambahoaka maro indrindra tamin'ny fifidianana ny fanolorana ny praiminisitra. Andininy faharoa ny filoham-pirenena no manendry ny praiminisitra araky izay na nolorany solombavambahoaka avy amin'ny antoko na fikambanana antoko politika maro anisy azy. Tsekevitra maromaro ny nentin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nanamarina fanazavana entin'io isan'izany ny filazana fa tsy andraikitry ny antenimieram-pirenena na ireo solombavambahoaka ny manolotra praiminisitra fa avy amin'ny antoko na fikambanana antoko manana ny maro anisa ary ireo tsy miakina dia tsy manana zo amin'izany fanolorana izany. Ny famakina miaraka ny andininy faefatra amby dimapolo sy ny andininy faharoa amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa tsy azo lazaina ho maro anisa ireo antoko mivondrona taorianany ny fifidianana fa ireo antoko na fikambanana antoko mijoro ara-dalàna ary nametraka lista tokony ka nahazo ny maro anisa taorianany famoahan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES ny vokatra ofisialy no ambara fa maro anisa ao anivon'ny antenimieram-pirenena. Azavan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany koa fa voary ny lalam-panorenana ny praiminisitra satria araky ny fehezanteny faharoa ao amin'ny andininy fa efatra amby dimapolo ny lalam-panorenana dia tsy azo ny filoham-pirenena atsahatra amin'ny asany ny praiminisitra raha tsy ity farany no mametra-pialana na koa noho ny fahadisoana goavana na voaporofo ny tsy fahafahany mamita ny andraikiny. Marihana fa ny folohan'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita izay mbola androm-panjakana ara-dalàna mandrapijoro ny boromahastry ny antenimieram-pirenena no nangataka fanazavana tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ity andininy fa efatra amby dimapolo ny lalam-panorenana ity izay miresaka ny fanendrena ny praiminisitra ao anivon'ny repoblika faefatra.